Vatsimpana entin'i Neny RATOVELO Jacqueline. Izay mino ny zanaka manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy manome voninahitra ambony indrindra ho anao izay olom-boavonjinao rehetra, Tompo malala. Olona namindranao foka, tsy mba nijery ny fahotanay sy ny faharatsianay rehetra ianao, fa kosa nijery anay tamin'ilay masom-pitiavanao, ka dia indreto izay mbola nomenao tombonandro fahavelomana, notafianao fahasalamana tanteraka, ka afaka indray iondrika ampanajana sy ampanetretena eto anatrehanao, anoroka ny tongo masinao, ary koa hiarahabanao sy hanandratranao any amin'ny avo indrindra. Fa izany no mendrika anao mpamonjy. Mankasitraka koa zay Jesosy, satria ianao ilay Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra, ilay masina sy be voninahitra, ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, no mbola manetry tena indray androany ampianatra anay, hiteny aminay Tompo, koa dia mba fenohy ny fanahy masinao izay rehetra vory eto. Aizanay mandray tsara ny Hafatrao, mba ho tena mpanompo ka toy ny teninao izay. Ary ny fonay kosa, barakofo ny rahasoanao Tompo, mba ho tonga tany lonaka, haniriny ny teninao, ka mokatra be dia be eo amin'ny fiainanay. Ahafahanay indray mizara ho any manodidina anay, satria efa nahazo maimai-poana taminao izahay. Dia mitenena aza Tompo malala, fa vonona iaino anao izay mpanomponao. Amen. Mbola hafaly miarabantsika mpianakavy ny finoana rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo, ary mbola faly ihany koa manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny hery fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Ziona, filazantsarany Ziona toko 5, ny 9:20 sy ny 7:20. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny teny. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka, nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana ny tsara izy, satria zanak'olona. Amen. Isika kristianina rehetra sy mpanaradian'Andriamanitra tokoa ry havana dia samy resy lahatra avokoa fa Andriamanitra irery no tompon'ny fiainana. Ary izany fiainana ao amin'Andriamanitra izany dia tsy mba tazominy ho azy samy rery, fa mba nozarainy ho an'ilay zanan'ilay tokona ihany koa, dia Jesosy Kristy izany. Ao amin'ny filazantsarany Ziona toko 1, 9:20 ao dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay rehetra mandray an'i Jesosy Kristy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Izany hoe ilay fiainana tao amin'Andriamanitra izay tsy mitazominy fa mba nomeny an'i Jesosy Kristy koa. Ka isika raha tena ao anatintsika Jesosy Kristy ry havana, dia tsy maintsy mba hitoerana izany fiainana izany koa ao anatintsika. Inona moa no afaka ilazantsika ilay hoe fiainana? Ny fiainana dia azo lazaina ihany koa hoe aina. Izany hoe raha tena mitoetra ao anatintsika Jesosy Kristy, dia tsy misy afaka napotika na handravantsika izany mihitsy. Noho izany, samy mandiny tena tsara isika hoe tena ao anatintsika tokoa hoe Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiainana, Jesosy Kristy ilay tompon'ny aina. Raha sanatria mantsy ry havana ny fiainantsika toa tsy mandeha amin'izay tokony ho izy izay, toa tsy mety milamina sy lavorary, toa feno korontana ihany koa, sao la isika efa tafasaraka tsikelikely tamin'ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana. Anika dia tsy hita intsony ny voninahitran'Andriamanitra, tsy hita ihany koa ny fahasoavana. Rehefa mahatsapa zavatra hafahafa izay tsika eo amin'ny fiainantsika, ny vahaolana tsara indrindra tokony atao dia tsy misy afa-tsy miverina amin'ilay Andriamanitra tompon'ny aina. Izy mantsy ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra be indrafo, ary tsy mba manoso botanana izay rehetra miverina aminy izy, sy mitady vonjy aminy koa. Araka ny teny ao amin'ny Filipianina toko 4, ny 7:20 manao hoe fa Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitry Kristy Jesosy. Izany hoe izay tian'Andriamanitra ho tanteraka amintsika ihany no tanteraka, fa tsy izay tiantsika akory. Koa aza variana maniry ny ananan'ny olona manodidina antsika intsony, fa efa samy manana ny anjara tokony avy amin'Andriamanitra avokoa isika tsirairay avy. Fa mba azahoantsika izay anjara tsarantsika izay, dia aoka ny fifandraisantsika
amin'ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana tena tanjaka tsara ho mafiorina tsara ihany koa satria tokony ny fikarakarantsika ny fiainantsika ara-panahy zany no tokony voalohan-daharana mihitsy mba hahafahantsika manohitra ny aizina tediavin'ny devoly alefa eo amin'ny fiainantsika. Tsarovy ry havana fa rehefa tena ao anatintsika ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana dia tokony tsy atahotra izany intsony isika fa tsy avelan'Andriamanitra anakery eo amin'ny fiainantsika ny zava-miafina alefa ny devoly fahavalontsika ary tsy avelany tanondrika ely izany koa isika satria mahery tsy misy mahatohitra ilay Andriamanitra mitoetra ao anatintsika. Ny tompony ry havana dia tena mahita tokoa fa be dia be amintsika no manana olana maro isan-karazany kanefa ataovy ao an-tsaina foana fa ilay Andriamanitra mifampitantana amintsika isan'andro no hiaro, hiady ary hampandresy antsika tokoa satria Andriamanitra tsy mba tapidalaka izany ny Andriamantsika. Tsy misy mahasaka anazy amin'izay zavatra tiany ho tanterahana satria ho ampelantanany ny fahefana rehetra. Goaka samy anana fahasahiana hiatrika ny asa ratsy ny devoly isika. Tsy anaiky hitanondrika izany fa kosa aza ampafantarina amin'ny fahavalontsika marina tokoa fa miara-dalana amin'ilay Andriamanitra mahery tompon'ny fiainana isika. Aoka isika tsy hanala baraka n'ilay Andriamanitra ao anatintsika fa kosa aza ire hanandratra azy amin'ny avy fa Andriamanitra mahery sy mahagaga izy ary tsy misy na dia iray aza afaka hanakana azy amin'izay tiany ho tanterahana amintsika. Aoka tsy ho hita eo, aoka ho hita eo amin'ny fiainantsika mandrakariva fa manana ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana isika ary tsy misy avelany kitika na hanapotika ny fiainantsika izany mihitsy araka ny teny ao amin'ny Zakaria 4:12 tapany B manao hoe fa izay mikasika anareo dia mikasika ny anak'Andriamason'Andriamanitra ka dia ho reraka fotsiny izay rehetra mitady hanapotika sy hanisy ratsy atsika satria isika manana ilay Andriamanitra miaro antsika mitantana antsika amin'ny tanany fahamarinany ka tsy handeha amin'ny maizina izany isika. Noho izany dia tsy maintsy mpandresy isika ry havana satria isika anie ka miara-dalana amin'ilay Andriamanitra manao mihoatra noho izay zavatra rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika sy heverintsika aza arak'izay hery izay miasa ao anatintsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 4:3-20. Ary indrindra ihany koa aoka tsy ho adinontsika mihitsy fa ninona asan'ny devoly izay nanapotika ny fiainantsika hatramin'izay dia tsy ho avelan'Andriamanitra haritra sy hampahorentsika ely izany fa tsy maintsy ho potehiny ary levoniny tanteraka enina dia any amin'ny miafina indrindra azy ao amin'ny fiainantsika satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Joba 9:9 dia milaza mazava tsara tokoa ry havana fa ny fiaina tsy hita miharihary eo anatrehan'Andriamanitra ary ny fandringanana tsy mirakotra ihany koa eo anatrehany. Izany hoe na dia be dia be ary ny zavatra miseho amin'ny fiainantsika tena tsy fantatsika mihitsy hoe fa nahoana moa ity zavatra ity no miseho. Tsy takatry ny saintsika ihany koa hoe fa inona moa ny anton'izao zavatra rehetra izao hoe isika tokoa ry havana ny tsy mahalala izany fa ny zavatra rehetra hatrany amin'ny farany lalina indrindra dia miharihary eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mirakotra ihany koa satria tsy misy takona fenina izay tsy ho hitan'Andriamanitra tokoa eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Fa izay loza na fandringanana alefa ny fahavalo mba hamelezana antsika rehefa tafatoetra tsara ao anatintsika ny fiandrianan'Andriamanitra dia tsy avelany isy hiafina izany na dia kely aza ka sanatria hoe avelany hanapotika tsikelikely eo amin'ny fiainantsika fa asehony miharihary foana ary satria izy ilay miaro sy miahy antsika amin'ny fotoana rehetra dia tsy mijery ny androany sy ny rapitso fotsiny ny tompontsika fa jereny avokoa hatramin'izay mbola ho avy any aoriana rehetra any azy. Koa ninona fandrika alefa ny devoly tadiavy ny hanapotehana antsika ry havana dia efa hitan'Andriamanitra mialoha izany ary tsy hijery fotsiny izy fa hiaro antsika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika. Aoka tsy alahelo ny fotsika fa anaiky hatrany ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny satria hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 9:4 hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia samy misy ampiny avokoa fa ny tanjon'Andriamanitra fotsiny dia tokana ho an'ny olona rehetra izay manaiky hitoeran'Ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana dia tsy avelan'Andriamanitra napahefana napotika azy ny fandrika alefa ny devoly fahavalo fa kosa tsy maintsy asehony ny voninahitra amin'izay rehetra ataony tsy izay rehetra alehany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
Iondrika hivavaka isika. Faly sy ravo tokoa izay tompo malala, fa mbola nampaherezinao indray izay androany, fa izay rehetra manaiky andray anao, dia omenao hery ho tonga zanak'Andriamanitra, ary koa hitoeran'ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana. Tsy misy miafina eo anatrehanao tokoa mantsy Jesosy ny olana maro isan-karazany mianjady eo amin'ny fiainanay, ka dia nampafantarina ho anay mazava tsara indray androany, fa na hoaiza izahay, n'inona nataonay dia tsy ahita vahaolana izany izahay, afa-tsy ny fiverenana ao aminao rery ihany, satria ianao ilay Andriamanitra manan-karena vahaolana maro, ianao ilay Andriamanitra tsy tapidala-kale, ary tsy misy na dia iray aza afaka nakana anao amin'izay rehetra tianao tanterahana mba hamonjenao anay olonao. Misaotra betsaka indrindra ihany koa Jesosy, satria feno toky sy fanantenana ny fiainanay miara-dalana aminao. Tsy atahotra sy anahy izay, satria mino fa tsy havita na inona eo amin'ny fiainanay intsony ny fahavalonay, ka izay velam-pandrika alefany mba hamelezana anay dia hiariary tsy mirakotra eo anatrehanao avokoa, ka dia hiala maina ny Satana fa tsy hahefa na inona izany. Sambatra izay Jesosy Tompo, manana sy miankina aminao isan'andro, miaro ay amin'ny ratsy rehetra ianao, ary tsy androany ihany fa hatramin'izay mbola ho avy any aoriana rehetra any, dia ho sakananao avokoa ny loza rehetra mba tsy hampahory anay. Tsy mba manan-kavaly amin'izany fitiavana lehibe izany izay Tompo, fa mbola fangatahana ihany no ataonay aminao, mba hampitombo eo anatinay hatrany ny fitiavanay ianao, mba hampio izahay hankatoy ny didinao, ary koa hatahotra anao Jesosy, ka tsy misy ataonay hisongona ny fikarakarana ny fiainam-panahana izany, satria izany no ahafahanay manohitra ireo zana-tsipika alefan'ny devoly handavonanay. Ary rehefa tena madio sy mendrika izahay, dia hampifaliana tokoa no hampiatranona ianao ilay Andriamanitra tompon'ny fiainana, ary hitoerana ao anatinay mandrakizay mba hanatanteraka izay rehetra tokony ho anay tsirairay avy aminao. Amen. Raiso ny tso-dranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Hitahy ianareo ny Tompo, ka ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianareo, tahaka ny anambinana ny fanahinareo ihany. Ka hitenenany aminareo hoe voaninareo tokoa ny asan'ny tananareo, sambatra sady ambinina ianareo. Aleluia. Amen. Mahereza fa Jesosy tsy miova anio aho, ampitso aroa mandrakizay. Amen.